Ny olana zany tena ihainan'ny olona ety amin'ny faritra ivy ety ambany tanàna ety aminay satria ny tena kisolo tena ponina mipetraka ety eo amin'ilay olana resaka momba ny rano. Satria rehefa tonga ny favaratra, isika zao efa ao anatin'ny favaratra mihitsy, dia tena hita hoe tena anisan'ny mampitonga taketry ny ponina ety ny rano. Ny voalohany indrindra ny trano be da be zany ny trano ety tonga dia tratran'io resaka momba ny rano ao dia anisan'ny hita hoe fahasahiranana voalohany indrindra eo amin'ny ankizy. Resaka fahasalamana aloha tena tondra taketran'ny ankizy le resaka momba ny rano. Faharoa eo ihany koa ny zokiolona izay miteraka tsy fahasalamana le resaka rano. Raha milatsaka ny olana zao dia tonga dia vao miditra fotsiny fahavaratsy dia fa rano be mahitsy ity ary ny ety ambany ity tena tsaboana tanteraka amin'ny voalohany indrindra. Jaly ny olona ety ambany tanàna zany. Fa ny ambony any tsy mahita. Fa zao fotsiny ety dia ohatrany hoe milamindamina fa raha milatsaka ny olana dia fa tsaboana. Le zanako mampalahelo mihitsy vao avy le orana satria malahelo kely satria le zanako tsisy iaina zay fa ino tate daholo dia mitangorona kely teto zay dia lasa moa ny sasany mandeha tatsy an'le anabaviny dadany tatsy hoe zay ry mama aloha hoatsy fa aleo zay alinareo no eo zay telo mianaka reto sisa ny tao za dia ny dadany zay efa mianaka zany fa izy telo lasa nakano dia hoy za hoe ndanaro hafa rehefa mitsatsa ny orana dia miverena eo amin'ny firy zareo vao tonga tany amin'ny folo izy vao verina vava matahotra hoy izy hoe mitate be ato satria tany tokoa mizongozona be izy le tompony dia natahotra izay dia ndanaro hafa aleo zay sy dadanaro zay telo efa mianaka no ato dia lasa tany zareo lasa tany any anabaviny dadany tao amin'ny mpiandry faty izy nalaiko amin'izay avy eo atsio izy hoe mampalahelo anary mama dia ny dada moa maleriva hoe elisany ndana ozy izy mba mivelively am-pongany mitady sakafo hoan'ny lisany hafa za hitady vola hividanana sase atao amin'io anapitsika tafo amin'izay mba tsy mitate tsony.